kristianina ve nefa mikatsakarena eto an-tany? Saika mifototra amin'ny fitadiava-karena ny vola, ny trano, ny karazam-pananana samihafa ny fampianarana ankehitriny. Fampianarana izay mifanohitra tanteraka amin'ny voalazan'ny soratra masina. Inona nefa moa ny kristianina no maharatsy izany? Satria ilaina dia ilaina tokoa ny harena eto an-tany. Misy dia misy tokoa ny mikatsaka harena fatratra eto an-tany. Saingy tsy tokony ao anatin'izany ny kristianina, satria hoy Jesosy raha niresaka ny amin'ny sakafo sy ny hotafiana fotsiny aza. Fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fantaro fa ny harena voalohany indrindra dia fitaka, mandalo, miovaova, mety loso tratry ny arafesina, afaka angalarana, tsy misy mahafa-po tanteraka fa izay manana mitady anana misimisy kokoa hatrany, araka reto voasoratra reto. Izay tia vola tsy eto voky vola, ary izay fatrapity harena be tsy eto voky ny fitomboka-harena, fa zava-poana koa izany. Fa ny harena tsy ho mandrakizay. Ary Jesosy koa dia mbola nanamafy hoe, aza miary harena ho anareo eto an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamon-trano sy mangalatra. Tandremo fa zava-doza ary sakana goavana miferahana amin'Andriamanitra ny fitiavaka-harena. Betsaka ireo milaza fa kristianina, manao asa fitoriana samihafa, mafanafo amin'ny asa isan-karazany, nefa tia vola sy mikatsaka harena fatratra ao ambadika sy ampanatanterahana ireny asa ireny. Ny fitiavam-bola dia sakana iray tsy ampitombo sy ahazo toerana ny tenin'Andriamanitra ao am-pon'ny olona. Ary sakana iray tsy ahafahany manantona sy mitia an'Andriamanitra tanteraka ihany koa. Hoy Jesosy namaly ilay mpanan-karena naniry ara-dia taminy, kanefa no sakana ny fitiavaka-harena. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay nandreny teny, ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny ka dia tsy namoy izy. Tsy vitan'izany fa mitarika amin'ny karazam-pahotana samihafa sy ny ratsy rehetra araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny fitiavam-bola sy harena. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo lehibe. Saingy indrisy fa amin'izao vanim-potoana izao dia efa maro no tafiditra ao anatin'ny fitiavam-bola ary mpanompon'Andriamanitra avokoa ny akamaroany. Mitory ny fikirana amin'ity tany ity sy katsahana harena izy ireo, nefa Jesosy ilay mpampianatra antsika kristianina dia nampianatra mba hikatsaka ilay harena tsy mora loha sady tsy mety arafesenina. Fa miary harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamon-trano na mangalatra, fa izay toeran'ny harenao dia anyko ny fonao. Hoy ny voalazan'ny Paoly ihany koa hoe, koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'izay toeran'ny Kristy izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ry kristianina, fantaro fa fitaka ny fitiavana te-hanan-karena na ny fananan-karena. Fitaka hisarian'ny satanana hovariana amin'ny harena eto an-tany izany, ary hitariany ianao amin'ny fitiavan-tena, ny fahidirana, ny fialonana sy ny fametsifetsena ka tandremo. Mitondra anao amin'ny fihebebona, ny fanadinona an'Andriamanitra ary fandavana azy mihitsy aza. Araka ny voalaza hoe, ampanalaviro any zava-poana sy ny laingy, aza manome ahy alahelo na harena, fa ano amin'izay anjarahanina saza ho ahy, fa ndrao raha voky aho dia andaka hanao hoe iza moa Jehova, ary ndrao raha tonga malahelo aho dia angalatra ka namavo ny anaran'Andriamanitra. Ny manan-karena manao azy hoendry, fa ny malahelo izay manatsaina dia isa-toetra azy. Raha milaza ho mpanompon'Andriamanitra aza ireo mitory anao ny fananan-karena dia ando siro. Fa hoy ny voasoratra hoe, tsy misy olona mahay manompotompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Izany hoe tsy afaka ampifadiana velively ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavam-bola. Aza manahy anefa fa Jesosy dia nanome toko hoe, ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe, aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo sy hosotronareo, na ny amin'izay tenanareo dia izay hotafianareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena tsy noho ny fitafiana. Tsinjovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinjy na mitona ho any antsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra ny mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo, kanefa ny fepetra dia izao, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Ny zava-misy mantsy dia olona ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fijangajangana sy olana samihafa, kanefa dia ampanantenaina fananan-karena fotsiny ary tsy resahana velively ny amin'ny fibebahana.
fantatra kristiana fa raha ao anatin'ny sitrapon'andriamanitra ianao tsy mitoetra anaty fahotana dia hotahian'andriamanitra tsy ilaina angatahinao na tadiavinao akory ny fitahiana rabola samihafa omen'andriamanitra maimaim-poananao zany na tsy manao rakitra mihitsy ary ianao fa ao anatin'ny fatahorana sy ny fanajana azy ary koa ny olona rehetra izay omen'andriamanitra vola mankarena sady omeny fahefana hinanana azy sy azahoany anjara sy faliany amin'ny fisasarana dia fanomezan'andriamanitra izany raha kristianina ianao dia rainao andriamanitra ary izy ny miantoka anao tsy ny asa soa ataonao na ny fanaovanao adidy any am-piangonana na ny fanohananao mpanompon'andriamanitra sy ny asany no hitahinanao fa zanaka an-tramin'ny ray ianao dia iantohany ny fitahian'i Jehovah ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiny izany arak'izany aok'izay ny fikatsahana rena fanangonana etsy fitrosana mba ananina sy ariana raha tena kristianina marina ianao menara matoky an'andriamanitra manana ny finoany tsitsiny ny amin'izay fiainanao eto an-tany ary tadidio fa ny tena arena dia izao ny mahita sy manolotra ny fiainana manontolo an Jesosy Kristy satria ao aminy avokoa ny zavatra rehetra ary mahafoy ny zavatra rehetra ho azy mitandrema ny amin'izay fampianarana mitsoka amin'izao fotoana izao fa hoy ny voalaza hoe fa maro ny mandeha izay efa nilazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy reny faverezana ny hafarany ny kibo no andriamanina famenarana ny vonahiny famisaina ny amin'ny tany izy fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo